miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka ity fandarana ity izay inoko marimarina fa hitondra fahasoavana be dia be ho anao ity satria Andriamanitra mihitsy ny efa nampanantenantsika ry havana fa hoy izy any amin'ny Isaia 5:10 hoe andefa ny teniko aho izy mba nasitrana azy fa dia ianao izay manaraka nyity androany izay inoko marimarina fa mpino ianao zanak'Andriamanitra ny fandiriko dia tena hitondra fahasoavana be dia be ho anao any ity fampianarana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Miainga ao amin'ny Efisianina 4:9 izy ity. Raha manana baiboly ianao dia mangataka aminao fa hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny 10 manomboka ka hatramin'ny 7:20. Zao ny hitanao ao eo amin'ny soramandry misy an'ilay teny hoe adi-panahin'ny kristianina ozy sy ny fiadiana natolotr'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy farany mahireza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny fahirezana tafio avokoa ny fihadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanambolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao fahamaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fihadian'Andriamanitra mba azahoanareo manohitra amin'ny andro mahory ary efa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo. Mifoara azafady hoe mifahara ary kasiki ny fahamarinana ny valahinareo ary mitafiny rary no ferovatratra ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazan'ny tsara ny fihavanana ny tongotrareo ary fanampon'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampingy izay azahoanareo amono ny zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy amin'ny fangatahana rehetra ho an'ny olomasona rehetra ajanoko hatreo izy ireo le tenin'Andriamanitra ho zaraiko aminareo fa misy teboka enina reto ny amin'le fiadiana io nambarany tenin'Andriamanitra io mba ho zaraiko aminareo. Raha ity tenin'Andriamanitra ity zany nijerentsika ry havana dia mazava ho azy koa fa tsy maintsy ho anao izay efa nandray ny tompo ity ianao mpino zany ianao efa nandalo ny fahaterahm-baovao dia omen'Andriamanitra ny reto fiadiana ireto ianao satria mazava ho azy fa maton'ny tenin'Andriamanitra milaza hoe adi-panahin'ny kristianina dia mandra-pialatsika eto amin'ity zao tontolo zao ity dia misy karazana ady be dia be zany lalovana. Ny voalohany zaraiko aminao amin'ny reto zavatra anakininy reto dia izao leo amin'ilay 7:20 misy an'ilay hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Fanambarako teo aminao ihany moa fa ho anao zanak'Andriamanitra ny tena hivatana nyity teny ity ho anao izay efa nandalo ny fahaterahm-baovao no tena hivatana n'izany teny hoe apetrao tsara ny famonjena. Raha vao miresaka famonjena ry avana atao anaty soratra masina ato atao anatin'ny baiboly dia ny fandraisana ho an' Jesosy Kristy ho tompo zay atonga ny fanahy masina tena hitoetra ao anatinao mba ho marina atao anatinao le teny voalaza ao Jaona 4:7 hoe lasa fonenan'Andriamanitra ianao, lasa fonenan'Andriamanitra ianao. Ny fanahy masina zany mipetraka ao anatinao dia manombokeo ianao atsony ny tenin'Andriamanitra hoe olom-bovonjy. Zay ry havana ny olom-bovonjy atao anatin'ny soratra masina fa tsy hoe lasa mambra ny fiangonana fotsiny ianao. Be dia be mihitsy manko mieritreritra an'izay fa lasa rehefa nandray hoe ny soratra anaranao am-piangonana mandray fanasan'ny tompo dia hoe lasa zanak'Andriamanitra zay. Tandremy tsara ry havana, amboary tsara ny finoanao fa Jesosy Kristy ao anatinao. Eo ny manomboka natao hoe famonjena, nandray ny famonjena ianao ary manomboka eo dia nandray ny fiainam-baovao ianao
misy zava-baovao am'izay ao anatinao a ifanerasera ao anatinao am'izay andriamanitra lay fanamasina ao anatinao zay le hoe raiso ny famonjena ho fierovan-doha na ahoana moriavana no fierovan-doha satria miodina be dehibe atao anaty lohatsika ato a ireo karazana hevitra be dehibe isan-karazany talohany nandraisa atsika an' jesosy ary manomboka eo am'izao anao rehefa nandray an' jesosy a de tian'andriamanitra ireo hevitra rehetrarehetra taloha reo avaozin'andriamanitra am'izay a ary tian'andriamanitra arovana tsara zany no fisainana matoa izy miteny hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-doha fiarovana amin'ny fisainana reo hevitra be dehibe miditra ao anatin'ny sainao ao ary eo amin'ny indiny ny fahafitambe folo hoany a de ozy ary raisoko ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy ny pino efa nambarako teto ihany matetika fa ny pino raha vao nanomboka nandray an' jesosy ianao a de manomboka eo ianao mihinana any zany atao hoe tenin'andriamanitra any ny petera voalohany ihany de milaza mihitsy petera toko fahatelo any fa tokony indrana ny zany atao hoe rononom-panahy ty tenin'andriamanitra ty zany tsy kelikely a mila mitombo am'izany ianao fanambarako teto ihany koa tamin'ny tenin'andriamanitra teto fa le fanambaran' jesosy hoe nofoko ny tena fihinana somary mamerina kely aminao an'izany a satria tena ilainao ity tenin'andriamanitra ty mitombo tsy kelikely ao anatinao sabatra zay ny fanambaran'andriamanitra eto maninona moa ny atao hoe sabatra atao inona ny sabatra raha eteo amin'ny maramila romanina de fantatry paoly tsara fa zao entina miady ny sabatra etotsika raha manaraka tsara ianao ty fampianarana eto amin'ny romanina eto am'ty efesianina toko faheniny ty a de miady am'izany atao hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra satana riavana sy ny demonia de anjely reo anjely narodan'andriamanitra satria nanao kitoto tao an-danitra tao de narodan'andriamanitra lasa fahavalon'andriamanitra zay ny dikan'ny satana fanaratsy io ary io fanaratsy io a manana hery io ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny korintianina faharoa toko faharaiky amby folo any andiny fefatra amby folo hoe mahay manova endrika io maka endrik'olona biby feo zany ny fahaizan'io satana io ry havana fanahy io mbola veriko ihany fanahy ary ho an'ny olona tsy misy fanahy masin'andriamanitra de moramora amin'io fanahy io a no miditra ao anatin'ny olona be dehibe ato anatin'ny soratra masina milazan'izany tiako ianao mba hijery tsara rehefa tsy ao anatinao ny famonjena zay ngena tonga ny tenin'andriamanitra hoe raiso ny famonjena e satria fanahy ny edina tsy nofo aman-drà ny edina fa fanahy ny edina ary raha fanahy ny edina de tsarovo tsara ry havana fa tena ilainao zany a ity sabatra ty tenin'andriamanitra ty aprisika anao mihitsy a tsy kelikely misy teny zay moa any amin'ny kolosianina toko fahatelo any raha tsy diso andin'ny fena ambe folo nga zay manao hoe aoka ny tenin'ny kristy hitoetra betsaka ao anatinareo raha vao tsy marina aminao zany tenin'andriamanitra hoe mitoetra betsaka zany a de sahirina ianao inatreny fahavalo io satria fanahy io fahavalo io mbola averiko aminao ihany esprit ary fatany tsara ny olona tsy manana tenin'andriamanitra fatany io fahavalo io noho izany a eto am'ty dingana voalohany ty raiso ny tenin'andriamanitra ho sabatra ny fanahy manaraka zany a eo amin'ny indininy faefatra amby folo tsika misy an'le hoe sikiny fahamarinana ozy ny valahanareo ary mitafy ny rariny ho ferovatratra eto tena mazava ho azy fa raha vao miresaka fahamarinana zany moa ry havana atao anatin'ny soratra masina asa raha tsaroanao any amin'ny jaonina toko avita ambe folo any le vavaka nataon' jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ty tenin'andriamanitra ty zany a genesis mandrapatonga tratra amin'ny apokalipsy no voalazany zany vavaka nataon' jesosy zany fahamarinana verité jereo tsara ary ho tafiny rariny ozy amin'ny teny frantsay io de hoe justice ny amin'ny dika teny gasy moa de hoe rariny indray ohatrany somary sarotsarotra antsika ihany a eo am'le dika teny gasy fa raha fitiniko le izy de hoe ny zavatra tokony ho
raha milaza fekibo moa izy eto de ny asan'ny fekibo ngamba fantareo tsara fa mampijoro tsara zay ny tena asan'ny fekibo ary ny firovatratra mazava ho azy a fa misy fotsika ao a de arovana am'ireny hitanao tsara ny maramila rehefa manao akanjo rehefa fetiana de manana firovatratra izy raha eo mindievi-panady izy zao eno tsara raiso izy ny fahamarinana sky ny fahamarinana ny valanareo ary mitafiny rary no firovatratra ny tenenareo ateo le tenin'andriamanitra ary eto mbola amafisy ny ty andala tsoratra masiny ty le hoe sky ny fahamarinana ty baiboly ray manontolo ty zany ato ny fahamarinan'andriamanitra ato manomboka hatrany amin'ny boky ny genesis ka hatrany amin'ny apokalipsy jesosy mihitsy moa rehefa nitsangana tamin'ny maty de zao ny teniny nanoratra ny laza izy ny mpaminany mosesy sy ny reo mpaminany be dehibe sy ny apôstôly nanoratra ny laza ho jesosy asa raha tsarono ihany ko i jesosy raha nyteny teo anatrehny pilato alohany ny anomboana azy teo amin'ny azo fijaliana mpanjaka raha venao izy ozy pilato voalazanao fa mpanjaka ozy ary zao ny antony natongavako teto ambonin'ny tany ozy jesosy anambara ny fahamarinana de zao ny tenin'ny pilato fa inona ny marina tsy fantatry pilato ny marina fa io le mijoro eo anatrehany io nefa le fahamarinana ity atao hoe soratra masiny ty ry havana efa nambarako taminareo teto ihany ko fa jesosy kristy tonga amin'ny alalan'ny teny somary mamerina kely a rehefa nandray iny te toroteny iny ianao le jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatrany andininy fa fatrambe fola fa ny tenany nolazainy a entiny manambarany de atao hoe soratra masina ray manontolo ity ity ny fahamarinana ny siansy sangery havana am'izao fotoana zao mitady an'izany fahamarinana zany ny siansy e izany namorona an'izao tontolo zao avaizany volana avaizany masoandro avaiza do reto planeta be dehibe reto hatram'izao ny siansy mbola mikariko an'izany zany natonga ny fanamasina nampiteneny paoly any amin'ny timoty voalohany toko fahatelo hoe mianatra mandrakariva ozy kanefa tsy mahatratra ny fahalalana marina ianao androany raha manaraka nyty toroteny ty anao jesosy ry havana ny fahamarinana ity tenin'andriamanitra ty ny fahamarinana raha te hijoro tsara ianao io le ambarany hoe sky ny fahamarinana ity jesosy ty miseho amin'ny alalanyty tenin'andriamanitra ty no tokony hijoroanao am'ireo zavatra be dehibe zay mitranga eto am'ty zao tontolo zao ty ato ny fahamarinana raha hitady fahamarinana ianao raha mitady fahamarinana am'izany hoe avaizany tany avaizany reo karazana zavaboary be dehibe avaiza zany ato anatiny ty soratra masiny ty ny fahamarinana ny zanak'olombelona am'izao fotoana zao ry havana rehefa tsy miakamarony tsy de miny loatra tsy de miny loatra ka tsy mahagaga raha mbola lany andro mikariko vola amina miliara ny lany a entina mitady an'izany fahamarinana zany androany ianao raha manaraka ny tiavan'andriamanitra ty a raiso tsara zao fanambarana ny tenin'andriamanitra zao a ty soratra masiny ty manomboka hatrany amin'ny genesis ka hatramin'ny apokalipsy ny fahamarinana ary ilaitsika sikinany zany manarak'izay rehefa voarainao tsara zany filazany tsara zany a de tsy hoe tehirizina fotsiny ao anatsika ao fa mibaiko ny jesosy tamin'ny mpianatra ary tsy ny mpianatra rery ihany hoe mandehanaka torio ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra ka narorombe folona ihany de ampy zay niza ry havana nandray ny famonjena tiako tsindrina tsara nandray an'izany jesosy kristy ho tompo zany a manana ndraikitra ianao anaparitaka zany a araky n'izay hery ny men'andriamanitra ao anatinao marina manaiky afa mety tsy mpitoroteny takadoly ianareo fa azonao atao manao taka n'lay vehivavy samaritana ohatra raha manaraka tsara ianao le vehivavy samaritana ke tsy de hoe olona mahay tenin'andriamanitra be zany na hoe olona nanao ohatran'izao ekolna biblika nanao tsy zany fa zay nataony jesosy zay nylazainy jesosy taminy a zay ihany no nambarany tamin'ny olona tao an-tanàna de raha manaraka tsara ny tenin'andriamanitra iny am'jaona toko fahefatry iny nao de nataona olona maro izy fijoroana vavolombelona zay zavatra nataony jesosy taminao a no ataovy kiraro iozy my filazantsara ny fihavanana my tongotrareo aza mipetraka fotsiny ianao
na fijoroana vavolombelona moa noteneniko teo tsy fijoroana vavolombelona fotsiny ihany fa zao tenin'andriamanitra koa nylazany amin'ny Matthieu 4:4 any hoe tany maizina de nivanginareo tsy nanako anina de nomenareo iny angeny avana raha ny tena marina de asan'ny olona pino hoe ilaitsika zany be dehibe ny mahantra hoy Jesosy ny mahantra eny aminareo mandrakariva andraikitsy tsika apino zany raha io tenin'andriamanitra hoe sikiny fahamarinana ny valahanareo manarak'izay mbola misy n'izao tenin'andriamanitra zao jerentsika tany ny finoana ho ampinga ho zay azahoanareo mamono ny zana-tsipika rehetra mirehitra alefa n'le ratsy zareo tsara io teny io ny fiainan'ny olona nateraky indray ry havana nandray an Jesosy Kristy tompo de tena mahatsiaro an'le tenin'andriamanitra amin'ny Hebreo 10:7 hoe ny oloko marina de velon'ny finoana jereo tsara io tenin'andriamanitra raha vakinao ny filazantsara efatra ny fotoana nandehanan'i Jesosy tety ambonin'ny tany ry havana de nampianatra ny olona izy nampianatra ny mpianatra andeha am'izany atao hoe finoana fa tsy fahitana zany ry havana ny olana am'izao fotoana zao na de eo mitsika pino azy ndraindray mbola tady ho velon'ny fahitana any ka ndraindray ny zao tontolo zao raha mba metraka fanontaniana amitsika ndraindray mikasika nyty tenin'andriamanitra ty ny oloko marina velon'ny finoana tanao moa le tenin'i Jesosy tamin'ny Maria rehefa maty Lazarosy le anadahana efa maty efatr'andro fa ozy Jesosy raha hino ianao jereo tsara raha hino anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ato anatin'ity baiboly ty ravana mahavaliana indrindra fa natongavany Jesosy ty ambonin'ny tany zay le fahasoavana finoana no andraisanao an'ire tenin'Andriamanitra reo finoana zany hoe maimaim-pona na fanomezana maimaim-pona napetraka Andriamanitra ataonao atsika zany ary tian'Andriamanitra izatra zany tsika matetiky tsika ry havana na de pino mbola veroka any maro mitsika ndraindray manonona teny fikasan'Andriamanitra tsika nefa ny fiainatsika ndraindray tsy tena mifanaraka tsara amin'inyle tenin'Andriamanitra zay angatahantsika ohatra ame hoe fanoharana kely aminao maro mitsika rehefa mivavaka ohatra de isakafo mivavaka etsika hoe Jesosy eo tahity isakafo hoanina ety mba hitondra hery tanjaka fahasalamana amen avy eo nefa tsika nyresaka teny aloka ny vavatsika mikasika an'ireo sakafo reo saika resaka miiba daholy tiako tenenina am'le miiba hoe negatif ohatra vo eo anao zao mivavaka de avao nefa ianao milaza an'le sakafo hoe aza mihinana an'ity fa ity mampiakatra tension ty manaotra manohitra an'lay vavaka le vavaka nataonao zany de tsy hitanao mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra somary mafisiko kely mba hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'io andininy fa 9 asa raha azonao tsara le hoe zana-tsipika mirehitra lefa an'le ratsy ndazo zavaiko aminao tsara io hoe zana-tsipika mirehitra lefa an'le ratsy io tsy nio ry havana fa reo karazana problema be dehibe anisan'izany ny aretina ohatra anisan'izany reo karazana aditsaina isan-karazana reo problema be dehibe ny asa mandrarasy ny sisa manodidina le hoe zana-tsipika mirehitra lefa an'le ratsy ange de izy ny mandefa an'ireny zany reny karazan-javatra aretina sy karazana fasahiranana manodididina anao reny de ianao le zanak'Andriamanitra mila mizatra mandeha tsy kelikely amin'ny dinga-pinoana ato anatin'ity baiboly ty misy teny fikasana ny olona mpandinika moa de malala fa hoe misy hatrany 3,000 ato anatin'ity soratra masiny ity de atao hoe teny fikasana averiko aminao le 7:7 any amin'ny asan'ny apôstôly 2 ny teny fikasana ozy de ho anareo sy ny zanakareo ary na iza atsony Jehovah Andriamanitra anaton'azy reo promesse zany misy promesse be dehibe ato fa izao de ndray ny olona metraka fanontaniana hoe maninona mba mitady
tazony koa an'le teny fikasana kanefa tsy mety ohatrany marina amiko le izy. Tena manaiky ary havana fa eto amin'ity fiainana kristianina ity na fianaram-pana ty mila dingana tsikelikely izy ty. Somary averiko aminao misy an'le hoe any amin'ny Ezekela toko efa 7:20 ano misy an'le hoe le dingana nitaritin'le anjely ny Ezekela tsy inona koa iny fa le sarin'le fiainana ato am'izany atao hoe fiainana ara-panahy. Matetika raha mbola zaza ara-panahy ny olona, zany hoe vao nateraky ny ray mbola zaza ara-panahy, be dia be nge ny zavatra ohatra manahirana koa amin'izany dingam-pinoana zany tena manaiky zany za miresaka aminao zao dia mba tratra zany ary zay indrindra ny amporisihany tenin'Andriamanitra eto hoe ho an'ny tsikelikely ty tenin'Andriamanitra ty, ary mizatra tsikelikely koa ianao mandeha ampinoana voaka ny trano anao zao dia mba raiso ny teny fikasan'Andriamanitra dia mba mizatra ampinoana ianao hoe ndasonge aka teny fikasana anankiray any amin'ny Deutéronome 7:20 hoe ho tahiny ianao raha mivoaka ary ho tahiny ianao raha miditra. Zay zao le teny fikasana entinao mivoaka ny trano zay. Dia ny atao hoe mandeha ampinoana dia zao misaintsaina an'izay ianao ary matoko tsara an'izay tenin'Andriamanitra zay. Fa natao hoe tsy matoko dia zao mivoaka ny trano ianao raisinao le tenin'Andriamanitra hoe ho tahina raha mivoaka, ho tahina raha miditra. Enao ihany nefa fisaintsainanao eny an-dalana eny aza hitako atratra ny mpangaro-pôsy, aza hitako misy mpanentaka. Dia miala le finoana zay nataoko hoe tezana tsikelikely isan'andro takan'izany koa amin'ny aretiny mahatonga Andriamanitra nanao fanoarana be dehibe nge Jesosy atao anatin'ity soratra masiny ity ry havany. Raha misy angamba tena hoe fanoarana be dehibe nataon'i Jesosy zany atao hoe aretiny zany atao anatin'ny soratra masina. Fa tezao tsikelikely matetika raha vao marary indò fotsiny, vao marary indò fotsiny tsika dia avy hatrany dia tsy mba le tenin'Andriamanitra aloha nitazontsika fa avy hatrany dia anarana fanafody aingana no mivoaka anatin'ny vavantsika. Androany ianao ry havana ozy ny tenin'Andriamanitra tany ny finoana ao ampingy bouclier zany ty ampingy ty dia mitombo tsikelikely ianao tsikelikely mara-pahatonga anao lehilahy lehibe o sy vehivavy lehibe. Zay ny voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 4:7 ty no tenenina dia zany hoe tena tokony hitombo tsikelikely ianao amin'izany dingam-pinoana zany. Ary farany amaranako azy ry havana dia zao eo amin'ny 9:20 jereo tsara io fediny io hoe ary mivavavo izy ao amin'ny fanamasina. Somary everiko aminao ty tenin'Andriamanitra ty hoe Korintianina 2:17 andininy 17 tapany ambany manao hoe firaisana amin'ny fanamasina. Ilainao ry havana tena mifanerasera amin'ny fanamasina ao anatiny ao. Io fanamasina io nge le Andriamanitra ray zanaka ao anatiny io e. Atovy tsara ny firaisanareo amin'ny fanamasina ary mivavao jereo tsara amin'ny fanahy sy ny zavatra rehetra zany hoe zay hitanao fa mandalo anatin'ny fisainanao ao mba resao amin'ny tompo e. Resao manana zany fahazara zany ianao na mivoaka na miditra melohany atory na iza toerana alehanao mizara tena miresaka amin'io fanamasina. Zay ry havana reo le dingana enina hitako ato amin'ny Efesianina 4:9 le nivakiko taminao tamin'ny voalohany. Fedina nomen'Andriamanitra atsika io fedina ara-panahy tena mahomby iady amin'izany atao hoe fanaratsy demoni. Aza matahotra an'izany demoni zany ianao raiso avokoa ny fedina rehetra. Raha sitrapon'Andriamanitra manaraka mbola ho toizako eto any ty fitaizam-panahy ty satria no heveriko fa tokony aina amin'izany tsika mandra-piala atsika eto amin'ity zao tontolo zao ity tsika pino. Man'Andriamanitra ny voninahitra ho atsika rehetra zay maka tokosa ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.